nanomboka tsy henoheno na tsy tahita ary tsy andraresam-peo hatreto ny mpanohitra na C10 na C11 taoriany na nandritra ny fifidianana sy taorian'ny fifidianana satria nandamoka ve na hoe mbola hisy tohiny ve le tolona izay natao nanomboka tamin'ny talohan'ny propagandy tamin'ny volana septambra, oktobra, novambra izay nanohitra ny fitondrana tsy mety ary tokony ho nisy ny fiovana ny gouvernemanta tamin'izany fotoana izany ary tokony novaina daholo ny rafitra rehetrarehetra satria nitaky an'izany mo ireo mpanohitra C10 na C11 tamin'ny voalohany alohan'ny fifidianana nefa kosa tsisy valiny tsisy tohiny fa lasa ihany nandeha ny fifidianana ka lany ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ary napetraka tamin'ny fomba ofisialy moa izy io tamin'ny 16 Desambra ary zao ihany koa hanendry ny gouvernemanta. Ny mampalahelo dia lasa ataontsika hoe verimaina ny tolona izay natao sy vahoaka tamin'ireo vahoaka maro manerana ny Antananarivo renivohitra eto izay nitaky mba hisy fifidianana madio sy mangarahara rariny sy hitsiny ary hoekeny rehetra nefa kosa nandamoka ataontsika hoe tsisy valiny na dia nandeha etseroa aza ireo C10 na niara-ny tambatra niaraka amin'ny pany aza amin'ny filohan'ny antenimera firenena natao ihany koa ny filohan'ny antenimera-ndoholona taloha izay tsy nahita ambokana teo ihany koa ny niarahana ny vorony niaraka amin'ny solitenan'ny FFKM teo ihany koa ny fikambanana iraisam-pirenena sy ireo ambasadera rehetrarehetra ary teo ihany koa ny fihonana tamin'ireo fikambanana olotrotra fiarahamon'ny pirenena nefa kosa tsisy valiny ary tsisy vokany izany fihonana rehetrarehetra nataony C10 tamin'izany fa lasa ihany ny nandeha ny fifidianana ka lany tamin'ny isam-bato vitsy isam-bato izay tsy mahafapo ary 4% malagasy moa no tsy nandeha nifidy ary lany ihany filoham-pirenena Andry Rajoelina ary tsy voaongana izy satria anazy daholo ireo mpitandro filaminana sy ireo rehetrarehetra teo na ny CENI na ny HCC ary na ireo gouvernemanta rehetrarehetra teo. Azo ho avy zao ny taom-baovao angamba hisy stratégie na tetika vaovao angamba nitako hoe angamba no hiatrehan'ny mpanohitra satria tsy maintsy hisy ny mpanohitra amin'ny taona ho avy io ary engane irarina sy hitriny mba ho tonga saina amin'izay ny vahoaka hisy ny tolona fa mety hisy amin'ny endrika ny hafa na stratégie hafa fa hambela ve raha ohatra ka hoe fitondrana zao misy mijoro zao ty izay tsy hita ny vokana amin'ny firenena tsy manana vina politika madio tsy manana stratégie mba ataontsika hoe mba hampandroso kokoa ny fiainana mboka tsirairay tsy manana politika madio politika stratégie raha drafitra mpiarahamonina na drafitra mba hoentina hampandrosona ny firenena tsy misy mazava tsara hatreto raha tadiditsika moa ny filoham-pirenena teo aloha Andry Rajoelina sy filoham-pirenena voafidy amin'izao ty fananana ataontsika hoe IEM sy PM na akaiza moa izy amin'izao satria zava-poana ihany koa ny ataontsika hoe fampanantenana poakaty ary nampanantena manko izy fa hoe efa vita efa mapaika sy ny stratégie hoentina hampandroso ny firenena nanomboka tamin'ny 2018 jusque 2023 ty ny excuse manko atao hoe nisy corona na hoe misy noho ny guerre ny Ukraine sy Russie izay no excuse ny fitondrana amin'izao ty ho avy ny 10 taona manaraka ty ka ho hitantsika eo hoe inandray no excuse fa tsy maintsy hijoro ho za teo ny mpanohitra ary hihamafy ny tolona na dia ataontsika hoe ireo
taritolona aza na C10 na C11 reo aza tsy atrika fa ny vahoaka raha hatsapa fa mijaly hatsapa dia vonona zareo hitsangana, vonona zareo hanohitra izay mety ho toerana. Hitantsika manko amin'izao fotoana izao ny fanapahan'ny jiro, fatapahan'ny jiro izay miteraka délestage. Eo ihany koa ny rano maloto apetraka ny rano ataon'ny jirama. Tsisy zavatra mandeha am'lohana amin'izao fotoana izao ny fiainam-bahoaka noho ny etraketraky noho ny tsy fahaiza-mitantana ity fitondrana Andry Rajoelina amin'izao fotoana izao ity. Mbola ho ampiny 5 taona indray ny fijalian'ny vahoaka ary tsy hetsika ngamba io laharana fahadimy farany eto maneran'izao tontolo izao ny laharan'ny malagasy izay miha-miroso fahana mahantra hatramin'izao. Ny teny zavatra tiantsika ambara teto ity moa dia ny fipetraky ny mpanohitra amin'ny tanao avy ary tsy maintsy hisy ny mpanohitra satria ohatran'ny zava-poana, ohatran'ny hoe rano zao ve na hoe rariny ve efa nisy raha nalatraka natao ity fitondrana ity tamin'ireo mpitaritolona sy ireo mpitolona tahatorak'izay ny rivo rakotovao naratra tahak'izay ihany koa président teo aloha Marc Ravalomanana naratra teo ihany koa izy aty adiniko ny anarany izay simba ny masony no hetriketraka ny tao fitondrana aty. Teo ihany koa goka koa ny vavany tamin'ireo mpitaritolona Rangabe vaky koa ny lohany. Teo ihany koa Samborina ihany koa Irina izay secrétaire général ny antoko tiako Madagasikara. Hita hatreto alohan'ny stratégie izay ataon'ity fitondrana ity mba tsy ahafahan'ny Irina ngamba hilatsaka ho mera ny Antananarivo satria raha misy ataontsika hoe avy amin'ny mpanohitra no lany mera na député maro eto Antananarivo dia mety hagnozongozo manko ity fitondrana ity satria halalaka ho azy ny eo amin'ny 13 mai satria olona mpanohitra manko no hitondra eo ami mera ohatra voafidy eo izay dia hozongozona izy satria hanome alalana ny misy melemera na iza no tonga eo na iza hahazo malalaka ny eo 13 mai io. Manahy manko matahotra manko ity fitondrana ity tsy homery zareo ny 13 mai mba hanehona fa hoe maro ny vahoaka manohitra ity fitondrana ity ka ho hita eo manko zany hoe tena maro koa ny vahoaka manohitra ity fitondrana ity nefa kosa tsy mahazo alalana ireo mpanohitra fa noho ny ity fitondrana ity matahotra dia tsy ambela hitantsika manko tolona izay natao ireo C10 na C11 tamin'ny tolona izay natao tamin'ny volana oktobra sy novambra teo iny. Nahatra ela be manko ny tolona satria nanao stratégie ataontsika hoe fanehoan-kevitra pasifika fotsiny natao ireo mpitolona tamin'izany sy ireo mpitaritolona nefa kosa ny vahoaka efa miteny hoe aleo miova stratégie fa lasa handamoka ity stratégie ity mitovy amin'ny stratégie tolona izay natao ireo mpikatroka team tao amin'ny Macro lasa ravarava foana eny ilay tolona satria tsisy vokany. Raha tokony izy tokony ambela malalaka eo amin'ny 13 mai mba ahafahan'ny fitondrana ampandrakana fa hoe tena mahatarika vahoaka mihitsy ny ireto C10 fa noho ny fatahorana be indrindra no mahatonga zareo tsy manome alalana eo amin'ny 13 mai. Zay sy zay no masaka azo aroso amintsika vahoaka malagasy ary misaotra nareo hatrany ny heno hatramin'ny farany. Azadino ny miabonne chaîne YouTube tsika ho maro ny vokatra ho maro ny taonao vaovao ary mirary taonao vaovao ho antsika rehetrarehetra izay manaraka ny page izay manaraka ny YouTube tsika vaovao malagasy ho avy ny taonao vaovao ka mirary soa ho antsika rehetrarehetra malagasy vakovolo na eto an-toerana na any ivelany. Hiafana ho an'ny toedraraha satria tsy farana ny tolona raha tsy azo ny tana. Ny fanantenana tsy maintsy misy raha mbola misy ny farany tsy maintsy misy ny fanantenana ka hitonga zao ny taonao vaovao 2024 irarina antsika rehetra mba hovelo somatsara ary hiatrika ny tao vaovao izay hisy eo satria filoham-pirenena ity dia miteny fa hoe jusque 5 taona izy tsy maintsy hitondra eo koa raha 5 taona ianao mitondra eo
ka mandroso ny Madagasikara tsy hitako ny olana zany fa raha ohatra ka hoe mitovy amin'ny 5 taona tamin'ny nitondranao ny firenena nanomboka 2018 jusqu'à 2023 zao mbola tsy hiova fa mitovy ohatrany teo ihany teo dia angamba mila mitsangana ny malagasy rehetrarehetra mba hanohitra ny jadona, hanohitra ny tsirariny, hanohitra ny fampahantrana ny vahoaka malagasy tsirairay izay tsy mahita hohanina amin'izao fotoana izao satria nona ny vahoaka miketraketraka n'ity fitondrana amin'izao fotoana izao ity ry zareo ihany no mihampanarifo na miliardera millionnaire fa ny vahoaka kosa rehefa miamahantra kosofana ny fiainany na $1 aza na euro aza tsy ananany akory fa ianareo mpitondra fanjakana kosa dia tsy maty aza ny jironareo ary tsy misy délestage aza nareo fa migalabo tsara miaina ao anatin'ny fahazavana fa ny vahoaka kosa miaina ao anatin'ny fijaliana miaina ao anatin'ny haisina misotro rano maloto ary io ihany koa tsy mahita vola izay vidianana sakafo madio sy tsara fa ianareo kosa dia migalabo miaina amin'ny fiainanareo tsara zareo ny vahoaka ny fidanareo nefa kosa zareo tsy misy hohanina na dia kely aza amin'izao ankatroko ny fety sy taom-baovao izao koa izay no masaka no azo atolotra tokolahy sy tovovavy aza dino hatrany manao j'aime na miampony semititsika ary aza dino ihany koa ny partage raha mahafinaritra nao ny vidéo tsika koa misatranao reo heno atao